Indraikitra dian'izao ho avy isan-tokantrano ny agent recenseur anadady marina antsika rehetra izay feno taona ary anome taratasy manamarina fa voaisa tokoa isika afaka manamarina izany rehefa mivoaka ny lisitry ny mpifidy any amin'ny bureau ny fokotany misy anao olom-pirenena aho olom-pirenena anao olom-pirenena isika dia ary andray andraikitra lisy-pividianana marina sy madio no tanjona. Fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko timina ao amin'ny kianjan'ny Magro Tanambao Masina no fotoana raha pitso. Ponina ao Tomasina ny sosialy no manahirana anay fa tsy ny miami. Karama dimy alina sy roa hetsy ariary nampanantenain'ny filoha tapitra amin'ity taona ity tsy azo ekena ho ny mpiasa. Aterina ny araba tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray anao ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao mpananjana sy ampitavana indray ary ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia raha pitso manomboka amin'ny 7 rahamaraina no ifampitonan'ireo mpikatroka antoko tiako Madagasikara ao amin'ny faritany ny Tomasina fotoana izay arahan'ireo antoko tiako Madagasikara avy amin'ny faritra Analanjorofo aloatra mangoro ary antsinanana izay manamarika ny faharoapolo taona nijoroan'ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny fahavononana tanteraka ireo mpikatroka timma manerana ny faritany hiatrika izany sy atsina tao an'ny mpikambana timma ireriany anefa ny fankalazana ho ny fanazavana Ziramaino Menjanary sy Toky Ramala. Kianjan'ny Magro Tanambao fahadimy no fotoana ho an'ny mpikatroka tiako Madagasikara eto amin'ny faritany Tomasina rampitso sabotsy. Etsika tafiditra amin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko timina. Efa mazava ny fahazahon-dalana anatanterahana ny etsika ary vona ny ekipa ao anatin'ny antoko eto Tomasina andray ireo mpikatroka hiatrika izany avy amin'ny distrika mandrafitra ny faritany. Province Tamatave ndresana dia ho isy ny solitena avy any amin'ny distrika avy any aloatra mangoro Analanjorofo ary ny ao amin'ny distrika ny faritra Tsinanana voasolitena ao ny avy any Mahanoro Vatomandry Brickaville Tamatave 2 miampy any Tamatave 1 dia ny avy any Analanjorofo Fenerivo Vavatena Sonerano Vongo Sainte Marie ary misy avy any Marontsetra. Zany rehetra zany dia magnamarina fa tena mijoro ary betsaka ny mpikambana ao anatin'ny tiako Madagasikara ary ataonay apetraka aketo fa manetriketrika fankalazanay ny faharoapolo taona ny tiako Madagasikara ho an'ny province Tamatave. Izy ny fampirantiana antsara ireo asa vitan'ny antoko mandritra ny etsika rampitso ity. Tanjona ny fampafantarana ny rehetra ny tantara tsy azo kosehina vitan'ny timma sy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fitotoana izay nitantanany any Madagasikara. Izy zany araka ny fatao tany amin'ny toerana maro izay efa nanatanterahana ny fankalazana ny fampirantiana an'ireo sary izay nanamarika tamin'ny fotoana nitondran'ny antoko nanomboka tamin'ny foronan'ny antoko mihitsy ary isy ihany koa ny fiarahana amin'ny mpikambana rehetra mba ahafahana manome ny toromarika ny fifaram-piarabana moa zany mazava ho azy atao eo ary indrindra ny fanomezana toromarika amin'ny toyan'ny fiainan'ny antoko ary ny ho avy eto amin'ny firenena mihitsy ho avy eo araka izany ny filoha mpanorona ny antoko ny filoha Marc Ravalomanana ka manantena antsika rehetra ho avy ho tonga maro hanotrina n'izany fotoana izany. Eto amin'ny Magro Tanambao 5 Tomasina izany fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko zany ary magnamarika an'izany ny fahitantsika amin'izao izay rehetra magnatriketo fa dia misy ireo mpikambana zay nanorona zany fikambanana ny antoko zany tany am-piandohana tamin'ny taona 2021 eto ihany koa ireo mpikambana vaovao zay voana natevin-darana zany antoko zany nandritra n'izay fotoana nijoroan'ny antoko zay ka dia magnentana antsika mianakavy indrindra fa ny mpikambana tiako Madagasikara tao anatin'izay fotoana nijoroany zay na somary ny atorotoro kely noho ny antony maro samihafa
dia entanina antsika jiaby satria fetintsika jiaby ty raha tanterahagna ty satria izany faharoapolo taona ny antoko zany dia zava-dehibe tokoa satria vitsy dia vitsy ny antoko eto Madagasikara natratra sy naharitra n'izany faharoapolo taonan'izany na dia nisy aransedra zay nisedrainy antoko dia mbola mijoro ary matanjaka ny antoko tiako Madagasikara. Miantso ny rehetra arak'izany ireo mpikatroka sy ny mpitarika antima eto Toamasina mba ho tonga hiatrika ity fotoan-dehibe ity. Ho avy ny vahoaka malagasy sy ny firenena mantsy no antony izao hetsika izao. Ny tiako Madagasikara raha teo moa zany tsy tenenina amin'izay fa tompona andraikitra atsika amin'ny fankalazana an'izay anniversaire zay. Ny teo aloha zay somary efa antitrantitra tongava re mba mankalaza sy manome voninahitra an'izao fitsingerenany faharoapolo taona zao. Zay atao manomboka rapitso. Ho an'izay tsy anatin'ny antoko tiako Madagasikara tsy ferana afaka mijery ny zavatra ho atao any satria voninahitra ho anay zay mikarakara anatanteraka ny momba n'io ny mba hotrononareo amin'ny fo sy fitiavana feno firalahina. Firaisan-kina no tazana teo amin'ny mpikatroka tima eto Toamasina nandritra ny fanadiovana sy ny fanomanana ny fampirantiana izay ho atao rampitso ity. Tanteraka teto ilay teny filamatra hoe ny tonga miaraka ny fanombohana fa ny miasa miaraka no fahombiazana. Raha itsika atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa zany ny hoakon'izay fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko tima any Toamasina ho an'ny rampitso izay fa vaovao avy any Toamasina izay hatrany saingy eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray sahirana tanteraka ary fadiranova ny ankamaroan'ny mponina any Toamasina amin'izao fotoana izao. Miatraika anaty vilany tsirairay ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny trangana tsy fandriampahalemana maro lafy. Ny fanjakana nefa variana amin'ny atraitra sy ny fanaovana fotodrafitrasa izay tsy misy akony akory amin'ny fiainam-bahoaka. Any an-toerana nanao ny fanadihadinina izy Romay Nomenjanahary Toky Ramarla. Ankoatra ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny tsy fanananasa dia olana ho an'ireo mponina eto Toamasina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Sahirana ny ankamaroany ireo renim-pianakaviana sy ny ray-pianakaviana amin'ny famelomana ny ankohonana. Tsy maintsy atrehana nefa ny fiainana satria efa tsy antenaina ny vahaolana avy amin'ny fitondrana raha ny fanazavana ireo sendranay. Raha karaha mavola ndraika alonga dia efa tsy mahampy satria alagna ao fantragno, ao fanjiro, ny goteny zaza mandeha mianatra, ny frais dia efa tsy maharaka zany satria na ny asa ny ohatra hoe anao asa fameloman-tegna raha zany anao zany tsy dia mandeha ohatra hoe hagnano varobarotra zany anao ohatra ny mbo sahirana ihany koa zany. Zay zany mba miangavy amin'ny président république le mbola ho avy eo satria zay zany dia miandrandra fiainana tsara ary mendrika ny tontolo ity satria na dia ny fiainana anay zany am'izao dia voafody daholo rehetrarehetra tsy manana antom-pivelomana mazava satria lasa mangalatra lasa mamaky trano erin'ny ty tamatavy ty. Ny tegna mafy zany aloha voalohany teny moa izy ny resa bola vola fa zao zany raha vidinao niany ohatra efa jato amaraigna no tena efa valonjato izy. Izy tegna hitanao zany hoe miady agny amin'ny vilagny mihitsy zany satria za renim-pianakaviagna. Za aloha dia raha ny fampanantenana ny vilagny zany aloha dia karaha aminahy manokana na zay raha zany izy volagniko aminareo zany. Anao ne raha nahita hoe fiainana koa ny lamigna dia nivoky ary misakafo ara-dalàgna ny volagninao zany raha agny zany ny ataoko hoe fiadanana aloha voalohany. Ia ny sakafo homagna ara-dalàgna fa zao ne tegna tsy afeniko ndraifa misy olo tiomagna. Kapoko ambary hitanao fa mandeha mijojody anao mitady asa raha sy mahafantarora sy tafiditra miasa. Zay zao nametraka demande tamin'ny soma koa mandoa 1,5 vao zay vao tafiditra miasa nefa mbola sy tafiditra zany fa mbola hoe miandry kely hatramin'izao zany mbola sy voaray zay. Vola hitako isan'andro aloha eo amin'ny 30,000 akeo dia vola bazarinay zany 25,000 5,000 mba ndesiko mandeha miboaka indray isan'andro. Sosialy no manahirana ny vahoaka ankehitriny saingy ny fanamboarana aingitraingitra tsy misy fiantraikany amin'ny sarababem-bahoaka no ataon'ny fitondrana toy iray fotodrafitrasa miami izay lazaina fa mirahina ary mifankaty. Tsy solution tamatavy ilay miami satria zavatra nampandingana ilay tanora tamatavy lainga fotsiny voizina fa io miami dia
zavatra fidiram-bola ho an'ny fanjakana fa tsy misy tombontsoa ho anay eto Tamatavy zany miamizana. Ny anahy zany tsy laram-pamaigna io zany engitrengitra aminahy engitrengitra io ary matetika moa mandeha télé lesy teo ny firenena karahan'izao dia efa niakatra zao pourcent sareo tampiainana niakatra zao magneky zaho fa kosa hoe ny problème ny tokantragno ataontsika hoe izy zany ny ray aman-drenitsika dia tokony izy mitady solution ary tsy maintsy ataoko hoe tsy fantany zany ohatriny kolombary taloha ohatriny izao dia tokony zay ny vahany. Efa tsy antenana hitondra fiovam-piainana intsony raha izao fitondrana ankehitriny izao ho iatrany ny solotenan'ireo mponina eto Tomasina sendranay. Ilay sosialim-bahoaka mihitsy mantsy ho izy ireo no tena adin'ny mpitondra ankehitriny fa tena manahirana ny isam-baravarana. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray tovolahy iray 20 taona no maty notifiriny miaramila mpampandry-tany tao amin'ny Fokotany Ambanimaso, commune Ambanivohitra Ambato, district Anambohidratrimo ny talata lasa teo. Manjakazaka ny miaramila ny amin'ity commune ity. Mitantara ny zava-misy moa ny rain'ilay namony eny. Aetako andrako ray aman-dreny anahy dia malahelo loatra satria izao zavatra zao zaza tsy nanina zanako no hovonona no ny eritreritra na ny feo eniko fotsiny taty hoe tany amin'ny baolina ny alahady dia manao baolina izy zay ny zavatra nisy enkoko kanefa n'izao zavatra zao averina zaza manao fivelomana tsisy hoe nankalatra maramila dalo eto aminazy any manodidina anay tsy hita maramila zay anaovana azy kanefa zaza tsy manina vavy manao fivelomana no atao an'izao eritreritra mahatsirahana tsy zakana izany tompoko fa dia petraka aminareo fanjakana feno zao zavatra misy zao fa dia nareo mandinika sy mieritreritra anay aty ambanivohitra aty amin'ireo eritreritra andreo maramila reo zay ngamba teny fara ohatra amin'ny foko zay ngamba agnaty miteraka fahamanambady Waraitsika manontolo ao anatin'ny famaranana ny fampalalam-baovao moa ny fanadihadiana feno mikasika ity trangana fampirorona tao amin'ny Fokotany Ambanimaso ity fa ivadika eo amin'ny lafim-baovao ny tontolo ny asa isika. Nankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika. Anisan'ny nanamarika izany ny teo anivon'ny firaisan-kina ny sendika malagasy na ny SSM izany. Izy ireo izay nanamafy hatrany fa manohana ireo mpiasa malagasy tsy hakanavaka amin'ny fitakiana ny fampanjakana ny asa mendrika. Mialy ranombana sy tahirinena. Maro amin'ireo mpiasa malagasy na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana no mbola tsy misitraka ny zony feno amin'ny mahampiasa azy. Hita taratra any amin'ny tsy fisitrana ny karama sy ny tambo-karaman'izy ireo araka ny tokony ho izy izany. Raha tsy laza fa tsy tamin'ity taona ity, maro be ny fitokonana nataon'ireo sendikaly ny mpiasa sy ireo mpiasa noho ny tsy fanomezana ny zon'izy ireo. Anisan'ny tsy mba misitraka ny zony hatramin'izao ny mpiasa eo anivon'ny Kromita malagasy na ny Kroma, ny sendikaly mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS, ny Sekren, ny Greffier, ny FCE, ny Sofitrans sy ny maro hafa. Naneho ny fahavonona ny hiady ho an'ireo mpiasa rehetra tsy ankanavaka manana olana ireo hatrany ny firaisan-kina ny sendika malagasy na ny SSM saingy avy amin'ny mpitondra fanjakana mihitsy ny sagana sy ny olana araka ny nambaran'izy ireo. Tena manjaka tokoa ny anatin'ny ministera tsirairay ihany na orinasa mpanjakana tsirairay ihany ny raha matahora ataon'ilay tompo-menakely zay miezaka ny miaro ny sezany rehefa manam-pepso sy mamoritra mpitarika sindika fa ny ankebeazan'ireo mpitondra fanjakana ireo dia miavona sady tsy miraharaha sindika. Convention internationale izay niratifen'i Madagasikara tamin'ny volana Jona 2024 no mamaritra an'izay tokony hifanantonan'ny mpitondra fanjakana sy ny sindika izay anatina dialogue social. Rehefa tsy hanao ny ministera tompona andraikitra dia andidin'ny prime ministre mampiodina ny fitantanan-draharaha-mpanjakana aiza ho aiza ny fahavonona ny fanjakana mahaolana ny mpiasa malagasy tsy misy fitediavana vahaolana ataon'ny fanjakana hatreto aloha. Vao aloha ilay fomba hiatrehana n'ity crise mondiale ity fa jerevo ny mpiasa malagasy ny mpiasa dia mila zavatra mivaingana fa tsy fampanantenana fotsiny isan'ny misy mihetsika dia fampanantenana. Ary izay koa mahita ny fandandanipona
ny volam-panjakana izay mahatonga anay mametraka an'le izy hoe tokony isy ny concertation nationale amin'ny alalan'ny resaka toe-karena sy sosialy. Ny resaka ny mikasika ny fampiakarana ny karama izay nambarany filoham-pirenena tamin'ny fiandohan'ny volana Melasa teo ihany koa ny SSM. Ankoatra ny mbola tsy fampiakana izany indrindra ny amin'ireo sehatra tsy miankina, mbola misy olana goavana ihany koa ny fanatanterahana ity fampiakarana karama ity araka ny fanazavana hatrany. Taty amin'ny syndicat dia nanao ny pression tokoa, menomenona ny mpiasa aty ambony, tsy resaka fotsiny any ny privé misakoroka satria mpampiasa ara very fanambola velona hoe ahoana zany no anaovana ny karamany reto miasa ao aminy satria ny zavatra izy zany dia mety hitovitovy ilay karama satria ny différence ihany no ananovin'ny knaps. Eo zany ny olana aty amin'ny fanjakana ihany koa dia misy ny karama ambany izay isongina ny eo amboniny zany zavatra olana be ao anatin'iny ataon'ny fanjakana iny amin'iny fampiakarana karama iny zany. Niaran'ny Antsonjay sindramata horatrany ireo sendika isaky ny misy fitakiana ataon'izy ireo na dia atao anatin'ny fanaran-dalàna azy no nanaovana izany. Anisan'ny ana sy niaran'ny Antsonjay matetika ny sindikan'ny Paramed sy ny filoha-pitarika azy ireo. Ny hoe ny Antsonjay atao mitarika sindika sy ireo mpiasa izay mitaka ny zony araky ny lalàna dia saika hitantsika izay isaky ny misy hetsika sindikaly eto Madagasikara ary na sindika iza na iza ka nitaka dia nametrahana an'izay. Ny ankamaroan'ny sindika dia tsy misy manao fihetsiketsehana an-dalambe fa any amin'ny ivon'ny toeram-piasana izay tsy tokony hidira amin'ny tany filaminana. Misy ihany koa ny tsy fanajan'ny fanjakana ny lalàna velona mahakasika an'izany atao hoe fahafahana ara-tsindikaly zany. Ohatra fotsiny hoe anaovana affectation maimaika na kisaritsariny ny mpitarika sindika. Izay eo anivon'ny Paramedy zao dia manana mpitarika sindika avy eto Analamanga nanaovana affectation makany Maintirano. Nefany tsy omena ny zon'ireo mpiasa reo. Ny fanilikiliana ny mpitarika sindika eny anivon'ny toeram-piasana efa tsy lazaina intsony. Nanao antsoavy tamin'ireo mpiasa rehetra na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana moa ny SSM tamin'ity androany ity mba haneho firaisankina sy irefeo amin'ny fitakiana sy ny fisitrahana izany atao hoe asa mendrika. Manodidina izay vaovao izay hatrany dia diso fanantenana tanteraka amin'ity fitondrana ity ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Ny votra io teny io nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika. Matsiaro atao ankilabao tanteraka ny mpiasa malagasy ankehitriny manoloana ny fanapa-kevitra kototo mamono ny mpiasa malagasy tsy azo ekena velively izany hoy izy ireo indrindra manoloana izao fahasaranana mahazo ny vahoaka izao. Ando miaratina sy Mateo Prince kosa no mitondra amintsika izay vaovao izay. Diso fanantenana tanteraka ny malagasy noho ny afitsika ity fitondrana ity tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona marina ny zava-misy ankehitriny indrindra ny zavatra iainan'ny mpiasa. Tapitra amin'ity taona 2024 ity izany hoe afaka 2 volana ny fandraisan'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ilay karama farany ambany 5 alina sy 4 hetsy ariary. Miverina mandray karama 7 arivo sy 2 alina sy 4 hetsy ariary araka izany ny mpiasa manomboka ny volana janoary 2024 avy io. Araka ny didim-pitondrana navoaka ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny ministera ny varotra sy ny indostria ary ny ministera ny asa ny alarobia lasa teo. Nanomboka ny iray meno nampanantena ny mpiasa malagasy ny filoham-pirenena fa hampiakatra ny karama farany ambany io ka ny fanjakana no mameno ny 3 arivo sy 3 alina ariary izay mahatonga azy ho 5 alina sy 4 hetsy ariary. Ratsorina, iena ny karama farany ambany manomboka ny taona ho avy satria amin'ny taona ity ihany no manome ilay fanampiny ny fanjakana. Fa manana lalitra ny mpiasa ary efa tena famonoana ankolaka mihitsy ny zavamisy hoy ny randrana sindikaly rehefa fampanantenana natao tokony tanterahiny. Tsy misy an'izany karama midiny zany eto ambony tany fa ny antsika ny mety avava mampimeve sa tena manabarabara mpiasa amin'ity amin'ny sehatra tsy miankina mihitsy ny ministera anankitelo reo mahatonga azy mamoakamoaka zavatra mifanohitra amin'ny lalàna toy io sa ve efa tsy voabaiko ny gouvernement tsonotry amin'ny ministera anankitelo reo manaonao foana ohatran'izao fa anaovanaovana foana fa baribarena ny mpiasa malagasy aty amin'ny sehatra tsy miankina ny famoahana io resaka didim-pitondrana sady famonoana mihitsy mbala misarisika saina hoe ianao zany efa mba nandray 5 alina sy 4 hetsy efa nanao kajikajy daholo
Dame janvier torotelo amby 20 anao mihidina 7 sy 2 alina sy roa sy ny karamanao tsy azo ekeny zany tsy misy an'izany eto ambony tany karama tsy azo atao exceptionnel zany rehefa mivoaka iny dia zay ny izy tsy mahazo ahidina tsony fa ny fanjakana no nitetatetana anao an'le hoe dia 5 alina sy 2 hetsy dia rehefa nanao an'izay ny fanjakana dia assume le izy satria zay ny lalàna navoaka rehefa avy eo tsy mbola misy maneran-tany ny zava-misy tahaka izao tsy azo ekena mihitsy ny dinany karama farany ambany sy ny verenany sandanjany indray ho toy ny tamin'ny taona ny fanarahan'ny mpampiasa sy ny mpiasa na inona ho ny CTM na ny conférence des travailleurs de Madagascar. Ny lalàna mihitsy no mila miova ho izy ireo amin'ny alalan'ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ny mpisehatra amin'ny tontolon'ny asa rehetra ahafahana mamoaka lalàna vaovao tsy ampianana ny karama. Ny fifampidinihana hiatrehana an'izay fa ny mpiasa malagasy dia tsy hanaiky karama ampidinina zany na inona eto na ho isy vakiloha tsisy hanaiky an'izany na hitodika atsimo indray Diego tsy hanaiky an'izay ny itsika ny lalàna mihitsy no terena eto fa tsy hoe ny tompon'ny orinasa satria avy amin'ny lalàna no miteraka ilay fidinan'ilay karama. Tsy mbola misy ny asa mendrika eto Madagasikara ho ny fanazavana tsy manana finiavana metraka izany mihitsy ny mpitondra fanjakana fanampitehana indray aza no misy amin'izao fotoana izao toa lasa mivarina ny amin'ny sehatra tsy manara-dalàna ny ankamaroan'ny mpiasa ny fampananana asa no tena vahaolana voalohany indrindra ho izy ireo. Ny asa misy amin'izao fotoana izao ezahana koa izay hanapotehana azy mivarina makany amin'ny asa tsy manara-penitra ny ankamaroan'ny asa amin'izao fotoana izao miroborobo ary nampandrara aza memenina amin'izany zavatra zany hoe inona no tokony atao amin'ity asa tsy manara-penitra ity kanefa ireo no ezahana hampanara-penitra. Ny dinika sosialy aminay zany dia azo lazaina hoe tsy mandeha amin'ny zelonny izay nanao fitarainana ny amin'ny fandamina réception momba ny asa fa hoe tsy mandeha araka ny tokony izy ny dialogue social eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fiahiana ara-sosialy mampimemenina ny rehetrarehetra io ary aminay ny fiahiana sosialy voalohany indrindra dia amin'ny fampananana asa aloha rehefa manasa le olona sady afaka izy aloha zany ny antenany no manasara ny fiahiana sosialy ny manodidina azy ao anaty. No marina androany 7 oktobra ny andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ka afaka nanamarika izany isika teto Madagasikara. Tamin'ny alalan'ny diabe no nanamaria ny randrana sindikaly ity fotoana ity ka nanasongadinan'izy ireo ny loha hevitra 3 lehibe dia ny momba ilay didim-pitondrana nataony ministera mikasika ny karama farany ambany izay milaza fa exceptionnel 2022 ariary ny 10 alina sy 2 hetsy ariary teo koa ny tsy fanekena ny fanagadrana ny mpitarika sindikaly izay fa nitsakitsana ny zo sindikaly ary ny fanavaozana ny lalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy izay antoky ny fisiany asa mendrika. Fa maro ny tsy fanaran-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny mpanaradia azy amin'izao fotoana izao samy manao izay daniny kibony sy manao izay tiana atao na ireo olom-boafidy na ireo olom-boatendry ao anatin'ny atokony ny fitondrana ankehitriny. Mamitana amintsika ny fandaharana miara-manonja tamin'ity androany ity sy onjalany manana sy Andry Rakotomalala. Anisany mbola voaresaka tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany ny fanomezan-dalana hitatra voambona nataony solombavambahoaka amin'ny boriboritany faharoa lany tamin'ny anaran'ny antoko IRD. Endrika fanapara-pahefana ireny nataony solombavambahoaka ity ireny ho ny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Ny avy eo anivon'ny ministera Etsekilany miezaka manadio ny tena amin'ny manoloana indrara iny. Raha tsy ahivony tsy vao indrasakiny no mahavoasaringotra ity solombavambahoaka IRD ity fa eo ihany koa ny fanesorana sy fokotany maromaro teto an-drenivohitra. Tsy misy ambony lalàna eto ary tsy tokony alokaloka ao ambanin'ny immunité parlementaire ny solombavambahoaka. Raha ny hita ankehitriny dia ny solombavambahoaka lany amin'ny anarany tokony fitondrana loha laharana amin'ny fanaovana fanapara-pahefana eto amintsika. Ilay ministra raha fijeriko azy dia manadio tena fotsiny. Tena izy hoe ny autorisation ny fanomezan-dalana ahafahan'ilay hitaterana n'ilay azo dia tsy maintsy avaty amin'ny ministera zay fotsiny. Fa izy tsy nandiso nananameloka ilay fanomezana ilay solombavambahoaka n'ilay autorisation de transport teo. Nefa n'izany dia tokony izy satria manitsaka ny plaque bande ny manitsaka ny andraikiny. Raha izy no tokony afaka anao an'ilay izy. Mahatsapa tena manko ilay ministera ankehitriny fa manana fahadisoana lehibe ilay ministera ny environnement. Indraindray tsika tena tehiteny hoe ny solombavambahoaka mpandika lalàna, ny solombavambahoaka fa tsy mpanao lalàna. Hoe ny atao hoe solombavambahoaka ve zany dia hoe olona natao andika lalàna ka ho arovana amin'ny miniteny rehefa misy fahatratrarana azy lasa zany le izy.
na itsy ihany koa ity mpanao politika ity ny laza fa zon'ny antoko politika tsirairay ny mamoro ny mpikambana ao aminy ka tsy tokony ho sakatsakanana izany. Raha tena mandala mahatany demokratika amin'ny Madagasikara mpitondra ankehitriny dia tsy tokony atahotra amin'ny fanehoan-kevitra ataondra tsy mitovy firehana politika aminy. Tsy midika fanonganam-panjakana akory ny famoriana olona ataona antoko politika iray. Matahotra niverena ny zavatra nataony tamin'ny taona 2024 mpitondra ankehitriny ka tsy magaga ny fihetsika ataony amin'ny fanakatsakana sy fanagadrana ireo tsy mitovy hevitra sy fomba fijery aminy. Dia malalaka ny antoko politika amin'ny famoriana olona, ny famoriana ny mpikambana ao aminy, ny fivoriany, ary malalaka izy amin'ny fiantsoana ny olona. Tsy mbola mpikambana ao aminy ho tonga hiaino azy. Izany dia tsy mila raha ny lalàna mifeny antoko politika eto amintsika dia tsy mila fangatahana na lalana ninona ny fanaovana an'izany satria raha tokantranonao zany ao aminao zany no atao ianao tsinona tsy hitarika ny olona hoe ery amin'ny lalan'ny araben'ny lalan'ny tolom-piavotana no vorianao le olona na ery amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Tsy fanonganam-panjakana zany, tsy fiomanana amin'ny fanonganam-panjakana zany fa fiomanana amin'ny fakana fahefana zany. Ohatran'ireny natao tamin'ny 2009 reny, ny ohatran'ireny tsy fanao aloha. Pejany toe-karena kosa indray mitaky fahaiza-manao avy amin'ny mpisehatra rehetra no ahafana mampiroborobo ny sehatra ny fandraharana eto Madagasikara sy ny famerenana ny fatokisan'ny mpampiasa vola hiasa eto amintsika ho ny filohan'ny Federasiona Antenimiran'ny Varotra sy ny Industria eto Madagasikara. Andrasana hitondra rivo-bavao ihany koa ny fizoron'ireo mpitantana vaovao eo anivon'ity antenimera ity izay hanampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Antaninarenina fanampanazavana makasika izay. Tsy azontsika idovirana fa misendra olana ny mpandraharaha malagasy. Ny azo atao angambany dia ny fampitomboana traikefa, mila mifandanja amin'ny zavamisy, mety mila koa miova asa hoe inona ny asa mety amin'izao fotoana zao. Manginy fotsiny moa zany ny fiovaovan'ny ny taux ny vola na ny dolara sy ny euro, ny fiakaran'ny transport sy ny sisa dia tena hoe mila fahaiza-manao. Hitantsika koa ny fiakaran'ny solika izay ankina ny zavatra rehetra dia mila fahaizana manao eto dia miantso atsika mpandraharaha hianatra mandrakariva hiezaka zany hoe ahoana ny izosoana amin'izao krizy zao dia mila zany mampitombo an'izay traikefa zay mba ho matianina kokoa amin'ny zavatra atao satria ela be zay birao transition le izy. Misy zany mpamasy vola tsy mety miasa miaraka amin'ny raha ohatra hoe mbola provisoire ny birao ela be zay. Dia zao fipetrahana zao dia misy zany ny fitantanana mahomby zany hoe na bonne gouvernance amin'ny teny baiko dia mampirisika hitombo zany ny mpamasy vola hiara-hiasa amin'ny reto membre vaovao ny antemera reto arino koa fa misy ainga vaovao satria zay zavatra vaovao dia tokony misy zavatra vaovao koa, hery vaovao hoentina miasa zany fa nanatateraka fionana tamin'ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina androany ben'ny tanàna an'Antananarivo renivohitra. Feikevitra telo ny voatra tamin'izany mikasika indrindra ny satavavao hamifeny mpivarotra. Toa karazana fandemetsaina sy fomba hanambatambazana ny mpivarotra kosa nefa izao fihetsiky ny ben'ny tanàna izao ho ny delegeny tsena iray hatafaresaka tamin'ny Andomeratiana sy Mateo Prince. Mahatratra 7 ny lalàna mifeny tsena eto Antananarivo raha nidinika ny fanaovany ben'ny tanàna sy ny delegeny tsena ny herinandro lasa teo. Telo tamin'ireo no tapaka kanentina teo anatrehan'ny mpivarotra androany nandritra ny fionana teo amin'ny rotonta tetsy amin'ny kianja mitafo Mahamasina. Nivohitra tamin'izany fa afaka misitraka tsena hatramin'ny 10 ny mpivarotra iray. Malalaka ny fifamondrana tsena eo amin'ny mpivarotra na izany momba ny fifampivarotana na fifandovana ary farany tsy ilana fanavaozana isan-taona intsony ny certificat d'occupation fa ny karatra digitalisé an'ny mpivarotra dia ampy amin'izany. Ireo rehetra ireo izay anisan'ny tena mametraka aiay eo amin'ny delegeny tsena sasany ho misy ambadika sy kajikajy ihany momba ilay digitalisation ny tsena ka ilana fandinina lalina fa tsy vita ny misaotssaotra fotsiny. Lasa tonga dia ohatrany sika jadona satria mety efa volavolana zao zany le zavatra. Zavatra efa mivolavolaina dia mety fotsiny teo amin'ny delegeny tsena dia maro mihitsy moa nanaiky. Ny tena zany mba vitsivitsy satria tsy amin'ny mahavitsy anena fa ny miady atsagny farany zay loatra. Reo manko ny tena lavonay atsagny voalohany aloha hoe tsy azo nametraka teny miarata aloha tsy azo ny tena ohatra ka sendra misy fahafatesana
tonga dia miverina amin'ny commune fotsiny mitambatambana misy le mpivarotra tany hoe tany amin'le mararan'le mpivarotra mihitsy zany nitsindromo maire hita an'le nararan'le mpivarotra hoe tia hanana tsena betsaka tia hitombo ny fiarin'le olona dia afaka mividy tsena folo ianao amin'ny anarako ohatra hoe amin'ny anarako nitokana dia manana tsena folo misoratra amin'ny anarako rehetra eto zany dia hitanay hoe lasa saratsara n'le izy azinao ohatra hoe takonana zany le zavatra mba tsisy ny ambadika satria raha iny fotsiny teneny dia ny ambadika io nefa tsy fantatry le mpivarotra koa hoe inona zany tena hiatsaika any amin'le mpivarotra avy eo. Mikorontana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ankehitriny toa samy manao izay daniny kibony rehetra indrindra ity resaka mpivarotra amoron-dalana izay niteraka olana teto amintsika ity tsy any amin'ny tapony ihany fa manao ny fomba rehetra ambaboana sakanany fon'ny olona amin'ny alalan'ny famparantenana hatrany hatraty fotony porofon'izany ny zavatra ataon'ny ben'ny tanàna ankehitriny tsy vao izao antsy no nilaza ny andamina anadio ny tsena na anamboatra fotodrafitrasa ho an'ny mpivarotra ny komina fa efatra amin'ny fotoana nandraisan'ny fahefany saingy miara-mahita ny rehetra fa korontana sy gabraraka hatrany no misy na ireo tsena izay vao naorina aza atao lasa miteraka disadisy eo amin'ny samy mpivarotra misy amin'izy ireo mantsy no malany tsy ho tafiditra indrindra ireo tsy ao anaty fikambanana satria kendrena ho an'ireo mpivarotra teo aloha ihany no ahiditra voalohany amin'ny tsena vaovao. Vaovao ny fampandrosoana kosa indray atafapetraka ny tetikasa itsonjovana ny fahasalaman'ny ireny sy ny zaza ao amin'ny komina Itosy miaraka amin'ny Nutried heritaona eo ny faharetan'ny asa ka olona mahery ny 2 arivisa no isitraka izany sady raha vora zafy maina sy Mathieu Prince. Atao anatin'ny vanim-potoana ny Covid-19 no tokony hanomboka ny tetikasa saingy natsahatra izany no ny fihibohana ka olona vitsivitsy ihany no nisitraka izany tao amin'ny Maserambojana Masoandro Itosy noho ny fahasahiranana miatra amin'ny tokantrano maromaro anefa ary indrindra ny taham-pahasalamany reny sy ny zaza izay marefo dia nitarina ny tetikasa ka fokontany 4 no hanaovana izany. Fanampiana an'ireo zaza tsy afaka mianatra araka ny tokony izy na amin'ny fampianarana izany na ara-tsakafo na ara-pahasalamana zaza vitsivitsy no nisitraka izany fiara-miasa izany izany fanampiana izany. Dia nandeha ny fotoana nandeha ny andro dia nanapa-kevitra zareo nahoana moa tsy hitarina ity fiara-miasantsika ity mba tsy ho zaza vitsivitsy fa mba ho maromaro no afaka hisitraka an'ity fanampiana sy fiara-miasa ity. Dia izay natonga ny zareo nanapa-kevitra hoe angamba tsaratsara kokoa raha miara-miasa amin'ny komina ny Itosy isika mba ho tena matotra ilay asa ataontsika ary ho tena maro ny olona afaka misitraka izany fanampiana izany. Voalohany indrindra dia momba ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza. Tsy njovona manokana amin'izany ny momba ny vaksiny. Ara-dalàna ve io vaksiny ireo zaza eto amintsika ireo? Inona ny antony tsy mahatotosa azy? Firy ny tsy manao? Inona ny antony tsy nanaovana? Manampy koa amin'ny fanabeazana ara-pahasalamana na ho an'ny reny io na ho an'ny zanany. Dia ny farany amin'ireo tanjona kendrena mandritra ity tetikasa ity dia ny fiadivana avy amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Mandritra ny heritaona ny faharetan'ny tetikasa tanoram-polony eo anivon'ny komina no hanao fanentanany eny fotony amin'ny resaka fahasalamana. Farafahakeliny zany eo amin'ny 2 arivo eo 2 arivo mahery moa zany izy fa amin'ny tetikasa moa zany dia miezaka foana zahay zay antefan'le tetikasa mivantana zany mba ampitombo hatrany ny isa amin'ny alalan'ny atao hoe fandresen-dahatra atao eo anivon'ny mpamatsy vola. Dia izay fitombon'ny tetikasa sy fahamaron'ny isa ihany mba tsy hoe tsy hijanona amin'izay fotsiny fa andrakotra ny olona rehetra izay sahirana, ny olona rehetra izay verina hoe marefa, ny olona rehetra izay tena hoe hiaran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Noraisin'ny komina Itosy Somaly moa ny tetikasa niarahana tamin'ny Nutried izay miompana betsaka amin'ny fahasalamany reny sy ny zaza ny fanaovam-baksiny ary niady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny pejy fanatanjahantena atao arian'ny fandresen'ny Elzeko Plus any Cameroun nandritra ny fifandonana teo amin'ny lalao savaranana dia ifanandrina amin'ny Maruimo Galon avy atsy Afrika Atsimo indray ny ekipa malagasy. Nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao teny Mahamasina teny androany mikasika izay lalao izay mialy rarinombana sy tahiriny.
Efa tomombana any amin'ny 750 ny fandaminana rehetra hiatrehana ny lalao fifandonana eo amin'ny ekipan'ny Elgico Plus sy ny ekipan'ny Marumo Gallants avatsy Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Fihaonana izay atao etsy amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina amin'ny alahady izao amin'ny 4 ora tolakandro. Efa vonona tanteraka ny ekipa malagasy na ara-batana na ara-tsaina hiatrika ity lalao ity. Rehefa fantatra ilay zavatra niandry amin'ny ekipa zany, efa vonona zay physiquement, moralement et techniquement. Efa nioma zay amin'ny ngezan'ny vatana, misy mitovitovy nerf fa izy hoe somary ngezangeza kely no. Tahaka ny ekipa rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy eo amin'ny fomba filalaon'ny ekipa rotota eo amin'izay taranja baolina kitra izay. Ho an'ny Elgico Plus, tombony ho azy ireo ny eo amin'ny lafiny défense na ny fiarovan-tena. Tena ny Afrika Atsimo Ligue Champion izy ary tafiditra groupe izy. Efa ambonimbony zany niveau, ambonin'ny Cameroun izy zany. Any amin'ny demisy ny atakany azy tena atahorana. Eo amin'ny défense izy migorakora. Dia azontsika atao tsara izy zany indrindra dia mamaky ny défense tena hiezaka ambony bôly zay. Efa ely zay no miomana zay travail devant le but matetika zany. Ny pejy maresaka iraisam-pirenena isy fiantraikany ratsy manirana an'izao tontolo izao ny fandrahonana ara nokleary nataon'ny Rosia ho ny filoha Amerikanina Joe Biden mitatitra amintsika ny Tsiprian'izay raha vora zafy mahenina sy Andry Rakotomalala. Manambana ny ampiasa fitaovam-piadiana nokleary any Ukraine i Russia. Tsy misangy ny filoha Rosiana Vladimir Poutine raha nambarany Joe Biden filoha Amerikanina ary mahasamana tanteraka izany. Tsy mbola nisedra izany izao tontolo izao raha tsy tamin'ny andron'ny filoha Kennedy sy ny krisy tamin'ireo misila Cuban. Fitaovam-piadiana nokleary, fitaovam-piadiana biolojika ary simika no kasen'ny filoha Rosiana ampiasaina raha mizotra amin'ny lalana tadiaviny ato Ukraine. Nandrindra ny fitadiavana famatsim-bola ho an'ny kandida demokrata ny anteny meram-pirenena no nilaza ny aiai ny filoha Amerikanina. Tsivina fa ny faran'ny volana septambra teo, efa nanambara ny filan-kevitra ambony misahana ny filaminana ao États-Unis fa hiteraka vokatra tsy ho an'ny Rosia ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary. Mihevitra no arahina firenena maro i Rosia ka manao tao foana ohatra ny tompona andraikitra. Fa araka ny efa nolazaiko tao tanatin'ny fampahalalam-baovao dia indro arahintsika ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety ny MBS mikasika indrindra ilay tovolahy 20 taona notifirin'ny miaramila tao amin'ny Fokotany Ambanomaso commune Ambato district Anambohitra Atrimo Jessica Miray sy Tahirinena no mitondra amintsika izay fanadihadiana izay. Eto ny Fokotany Ambanomaso ato amin'ny commune Ambato district Anambohitra Atrimo. 27 kilometatra mialana Antananarivo no misy azy. Ratsy dia ratsy ny lalana. Raha ny resaka tsy fandriam-pahalemana no mampitaraina ny mponina saika manerana ny nosy, afakely ny olana ho an'ity commune ity. Ny miaramila indray mantsy no mampiororo eto raha ny fitaraina ny mponina. Tao anatiny 4 taona tokoa izay no nametrahana miaramila avy amin'ny DAS na ny détachement autonome de sécurité tato amin'ity commune ity Ampandritany. Saingy hatramin'izay nisiny ireo miaramila ireo ny vao miaina ampiororo anay ho ny mponina eto. Ny talata atoandro teo, maty noho ny tifitra nataon'ny miaramila azy Tania, tovolahy 25 taona. Anisan'ny nanatry maso ny zavan-tranga ny talata teo i Olivier. Gaga zay, dia rehefa samy nitaitra zay avany atsy dia samy maromaro zay, nisy fitolahy zay nitafaraka avany. Dia rehefa nisy fitolahy zay nitafaraka avany dia inona le retsy ty zavatra miseho ty dia hoe andao aritsika aloha hitany fotony hitany antony. Dia lasa zay nyroso avany, izy avy amin'ny ry tanany zany zay mipotra avy amin'ny arabe ty, nisy fitolahy teo zay ndray niaraka. Dia ilay samy maromaro reno izy avy ny anaran'ny lisany reny teneny ny anaran'ny lisany. Teo zany zay dia ohatran'ny somary ny anana moa satria tapoka be aminay le izy ka. Dia rehefa ny anana kely zay tsy teny lisany sady manambana basy any izy, tsy teny lisany taitra zany dia Olivier ozy izy dia Philbert ozy izy koa le anankiray teo anilako Itania. Dia rehefa tonga teo amin'ny Tania zany le izy ay alala Itania anarana malaza zany le tia. Rehefa anarana malaza zany dia la mihitsy zany le tena dadavy lafy alala Itania fa mikisala ery. Dia lasa zany tany Philbert natokany tery, zany natokany tery satria tery koa le miaramila anankiray. Dia rehefa natokany tery koa le miaramila anankiray dia za zany natokany tery Olivier Philbert ery amin'ny zorotra andry ilary Tania eto. Dia natosiny Tania dia vao natosiny Tania dia ilay natosiny dia nisy atasamiasa dia tonga dia teto zany le balana efa antely le teto mitsofoka teto amin'ny fony teto dia rehefa tonga dia
teo amin'ny fony teo zany le bala iny moa zany mety tsy tavavoaka le bala de tele teto amin'ny maolona anazy teto mivoaka teto amin'ny kibony teto de efa mipotsaka le tsinainy taitra de ahoana zao ry fokon'olona ho aizitsika ry fokon'olona zay zany ny hevitra tapaka farany zay izy voalasa nandeha nitsoka nandositra anakeo an'io zany izy talohan'ny tifirany miaramila ny tany efa nanapatra herisetra tamin'ny mponina teto amin'ny fokotany ireo miaramila roalahy ireo nitaky ny karamany tamin'ny mponina karama izay tokony amin'ny 5 ny volana oktobra izao vao horaisiny vola 700 ariary ho an'ny tovolahy 12 taona no miakatra ho an'ny manana omby ary 500 ariary ho an'ny tovolahy tsy manana omby sy vary raiky apokavy mirefitra ny basy teto amin'ity tanàna ity gaga zay inona ary zany de nandeha an'izay za avany tsahany niakatra nakaty tanàna de za zany mbo mieritreritra amin'ny fa dala iny didalandro tandro eto amin'ity tanàna nay ambany maso de nandeha ihany de rehefa nandeha de reto maramila rola miaraka amin'ny pitaky ny vola amin'ny maramila le pitaky ny vola amin'ny maramila ao ampovoany izy rola ndray eo aloha ndray eo aorina miaraka amin'ny teny ratsy tsy tena tsy fampisemoasandra nataony teto fa ny satinany meko de otra amin'ny vehivavy nambamy maso fa misy potaka any amin'ny tainomby anio zay nataony za mifanenana anazy io kosa nefa tsy nataony ininina fa nisy ankizy vavikely be voka teo akaikin'le paiso de nanapaka paiso teo izy ho ankapohana anay zay le vehivavy osaosa sy le lehilahy osaosa de niankina teo zay tsy afaka mitsotra zay mipetraka fa ataony vokona ohatry zao de mipetraka de ataony mifanetinety de tamin'izay izy mideba ndao izy tsisy tsy resaka tsy ataony zay vao miteny an'le rafozany tany aho hoe aizy tany de le rafozany tany mamaly hoe any izy lasa netsa alovy zany nataony de manino ny tany aho izy izy tsaiko any teny hoe manino ny tany aho izy izy ny tsy maka passeport zany nataony manino ny tany aho izy izy mafilo bandina tanety be zany ny teneniny teo daholo bandina tanety be tany aho izy izy mafilo tany aho tsy maka passeport fa mahita tany maty tany anio izy nareo izy niavany tany manangana tanana zay moa fa etiny uroro tsisy sana nanangana ny tanana izay fa teo tsisy malaelo ny tany aho izy aiza misy fahatromby zany teneny aiza misy fahatromby androa misy no dolo mandrapahita ny tany na amromby folo alina ary tany aho izy de tsika zany ozy izy miandry eto ao ampahatromby daholo anio Andranomaso no niresahany iray aman-dreny tany taminay kakay nandritra ny baolina ny alahady lasa teo no everiny ho antony naminondro miaramila ireo ny zanany manao antsoavo izy ny amin'ny tokony anaovana fanadiadiana etako andraky ray aman-dreny anahy de malaelo loha satria izao zavatra sao zaza tsy nanina ny zanako no hovonona no ny erisetra na ny feo eniko fotsiny tatia hoe tany amin'ny baolina ny alahady de manao baolina izy zay ny zavatra nisy enkoko kanefa n'izao zavatra zao averina fa zaza manao fivelomana tsisy hoe nangalatra maramila dalo eto aminay any manodidina anay tsy hita maramila zay anaovana azy kanefa zaza tsy manino vavy manao fivelomana no atao an'izao erisetra mahatsirahana tsy zakanay zany tompoko fa de petraka aminareo fanjakana feno zao zavatra misy zao fa de nareo mandinika sy mieritreritra anay aty ambanivohitra aty amreo erisetra andreo maramila reo zay ngamba teny fara ohatra mifoko zay ngamba agnatin'ny teraka fahamanambady raha ny fitantarany ireto-pony ireto atrany tsy vao izao nitrangana erisetra ataon'ireo miaramila mpampandry-tany ireo tao anatiny 4 taona izay vao nisy namony ihany kosa fa ny erisetra efa nisy foana anisan'ny nanaovana miaramila erisetra ity tovolahy ity vao tsy ela izay miaramila avy any amin'ny fokotany hafa no nilaza azy ho nangalatra bisikleta ka nanaparany erisetra akoatra ny erisetra mitaky vola tsy ara-dalàna sy tsy ara-drariny ihany koa ireo miaramila ireo ka ity tovolahy ity zao nivarotra ny tanimbariny mihitsy nandovana ny vola no takiny miaramila za zany lemany tamin'ny rano de rehefa lemany tamin'ny rano de nampilanjay ny bisikleta de nataony nanodidina ny trano de avy nanodidina ny trano de naleviny tany naty fotaka de avy naleviny tany naty fotaka de lemany tamin'ny rano de japiny amin'ny rotsakazo de aveo de ampoany basy ny roa eto amin'ny sorokweto hoe nangalatra bisikleta nefa za zany hatramin'izay nenako aloha mbola tsy nanao an'izany alatra zany de avy nampoany basy de lemany tamin'ny rano ihany moa de manao rolady de avy manao rolady de nakariny tany an-trano de
tao an-trano amin'izay naparany tena herisetrany dia dorany amin'ny briquet reto sy reto dia ty soako ty koa moa dorany amin'ny briquet dia mivolo ngotana zany ny voloko dia hoaniko dia ny tanako reto zany atao mitrotra amin'ny gorodona dia kosehana amin'ilay kiraro le maintimainty ireny ny tanako dia ireo tanako ireo moa zany tsy maray nininina intsony tsy haiko hoe ray volana angamba mety tsy naray angady dia avy nampiarany an'izay dia asoriny ataony manala akanjo za zany tsy manao akanjo mihitsy fa t-shirt pataloha fotsiny zany nanaovako dia avy eo dia ataony mifindra eto misy akoroa moa izy maramila akoroa dia avy reradreraka ny ankiray mana dia mierdiana dia mifindra ny ankiray dia misy an'ilay vy kely ireny moa amin'ny basy io dia ireny no anterenan'ireto tanako reto dia trondromany ireny reto tapikandroko reto sy ny lohako zany trondroma amin'ilay vy dia avy nataony an'izay dia nakaina moa zany dia ninambary dia avy ninambary dia nentiny niakatra teny an'ilay tanàna hoe Amerina Varatra dia indray tsika manao ny tantara ozy izy ry zandry dia ny alina moa tsy natao inona fa natory dia maraina tamin'ny 5 maraina indray dia nampandrony tamin'ny popy dia nanao rolady ihany dia avy nanao rolady moa dia mipetraka tao an-trano dia tonga ireo ray aman-dreny sy rezoira rehetrarehetra teto an-tanàna moa anatitra le vola ray tapitrisa hoe anavo tanàna zay nonitra nanotakiny dia io ray tapitrisa io tonga ireo ray aman-dreny sy ireo rahalahin'ny ray aman-dreniko sy rezoira teto an-tanàna anatitra le vola dia lasa nakany amin'ny présida sy ireo tomponjavatra hoe nanendrikendrika ana hoe nangalatra le bisikileta dia tonga ty moa dia nataony taratasy dia hoe dia tonga le lehibe an'le zala maramila kiray dia hoe mbola hoe andamindama nefa tsy vita voalamina intsony dia vola fa voaraindry zala ka zay mba mila fitarainana kely zay tompoko fa tena mijaly zay eto amin'ity faritra tanàna Toramapikambana ity ka mba miangavy anareo manam-pahefana zay tompoko mba hijeran'izao tanàna misy anay izao. Manamafy amin'ny mety ho avy ny mpony eto Ambanimaso amin'izao manany mety hanaovany miaramila valifaty antsoavy nataon'izy ireo efa tonga teny an-toerana ny talata teo ihany mantsy ny lehiben'ireo miaramila navandozy ka fampiororony indray no nataony. Arivan'izay zany rehefa tonga satria zay moa zany nanatina an'le kano maramila ka Zery Maria Ambomarina fokotany Motsinjorano dia tonga tany zany izay fokon'olona reo satria moa raha latsaka zany dia nalahelo zay hoe andao alaina mihitsy zany ireo maramila reo dia rehefa tonga avany zay tsy natratra azy niaraka ny CP-ny Alatsinainy Mery Mandroso dia tonga tany moa zay tsy tao tsony izy dia nody teto tanàna zay rehefa nody teto tanàna dia nandeha kilasy roa zany zara roa zay fokon'olona dia le voalohany niaraka ny tizokolako ty dia niaraka ny CFCP anankiroa dia zay indray mbola tao arina farany io dia rehefa avy eo zay dia niara tonga an'izay dia ozy izy zany hoe tizokolako ty moa nanazava zany amin'le masefo da ny tenina anazy le sefo be dia zao ny zavatra nitranga teto dia ozy izy hoe ialahy zany ozy izy inona koa mbola hitabatabany lahy fa malany firy an'ity indray lahy matsy an'le basy ka ny fampiororona anay teto zany hoe raha afaka androany ozy izy zany dia tsy maintsy mbola isy zavatra hitranga eto amin'ny laisany eto zay zany ny teniny matahotra zay zany dia mba miangavy mafy zany zay mba hoe hoarovan'ny fanjakana zany hojerena akaiky mihitsy zany ty faritra anay ty hoe sao dia mbola isy amalifaty satria zava-dia tena le fampiororona nanaovany anay zany tena zava-dehibe tena reto faritra Toramapikambana mantsy zay ny eto dia ireo zany reo Toramapikambana reo lazay maditra nefa reo tena olo-keny zay ireo. Rehefa na eo ny zava-nisy nisy olom-bavam-bahoaka voafidy tato amin'ity distrika ity Mamy Rabenirina dia tonga tetỳ an-toerana avy hatrany omaly nanadiadiny zava-misy no sady nitsapalahelo ny fianakaviany tany eny ary tena hoe mitsanga malaina eto an-datrehanareo androany hatramin'izay niaonana tao anatin'ny fifaliana sy ny resaka asa foana fa androany niaonana dia ao anatin'ny fahoriana araka ny teneniko tamin'ny fianakaviana tao an-trano teo dia hoe na dia hoe fahafatesana aza no andrasantsika rehefa ny herisetra ny hafa no mahatonga ny fahafatesana dia sarotra ho antsika manaiky azy tonga ty zahay nitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny tanàna ray manontolo mila mahery tsika ary mila miambina tsika satria fatatsika arak'izao fa ny
nametrahantsika fitokisana no mivadika amintsika. Miaraka amireto mpanao gazety ny MBS reto, azavaiko ihany fa soanareo gaga fa rehefa naheno ny vaovao ihany Flora Valomanana dia nandefany zareo mpanao gazety ny MBS mba ahafahantsika manao ny fanadihadiana mitokana, ahitantsika ny tena marina sy indrindra anarahantsika ny asa-pamitorana rehetra mba tsy ho very anjavona fotsiny. Dia manomboka eto zany tsika hifampita vaovao. Rehefa misy vaovao aty aminareo dia ampitao amiko aingana. Za koa rehefa manam-baovao avy any manaraka ny momba famitorana izay zavatra toy ny zavatra nitranga taty iny dia mampita makaty aminareo. Araka ny vavavoaray farany izao, ny kampaniany Zandareo Ambohitra Atrimo no nandray ny fanadihadiany ary efa nanomboka ny famitorana. Raha ny fantatra ihany koa dia lasa mitsaoka ireo miaramila ny tifitra teo Ambanimaso ireo. Anaraka ny fanadihadiana hatramin'ny farany, nisy olom-bavam-bahoaka avy eto an-toerana. Tsy resaka tsy fandriam-pahalemana ty fa ny mifanohitra amin'izay. Fomba fiteninay moa nanomboka maly taty no hoe ireo nantenaina iaro indray no mamono ny vahoaka. Efa mandeha ny fanadihadiana mifandray amin'ireo tompon'andraikitra ny gendarmerie aty anivon'ny commune sy ny distrika. Fantatro fa efa mandeha ny famitorana sy ny fanadihadiana. Ny ataonay aloha dia ny manaraka akaiky ny fizotro zany fanadihadiana zany mba tsy ho very anjavona. Mba tsy ho very anjavona satria fantatra fa anisan'ny sampandraram-panjakana ny mpitandro ny filaminana ny tafika izay napetraka taty. Rehefa narahantsika teo fanadihadiana rehetra dia na fomba nametrahana an'izy ireo aza dia tsy manaraka ny fenitra sy ny fepetra tokony arahana eo amin'ny fametrahana ireny mpitandro ny filaminana ty ireny. Azay moa rehefa mandinika ny zava-misy dia miteny hoe mipoitra ilay tsy mahamaty anina hatrany ny raram-panjakana. Ary rehefa nitentsika lasa ilay fanjakana mihitsy, ilay olom-panjakana mihitsy no lasa manao asa fampiororona ety anivon'ny fiarahamonina, lasa endrika fampiororom-panjakana na ilay atao hoe terrorisme d'État. Hatrany hatrany no mitranga na any amin'ireny vohitra zany na aty ambany vohitra lavitra andrina aty indrindra ary zay no olana. Ka hoy zahay hoe anaraka akaiky ny fandehan'ny famitorana sy ny fanadihadiana rehetra fa indrindra hijery ny fomba hifampiarovana amin'ireto vahoaka reto satria nitonona ho lehibe ny dalo taloha ireo miaramila ireo raha fanazavan'ireo vahoaka reto eo ary namoaka fandrahonana ny amin'ny fanohizany ny asa ratsy ny ety an-tanàna ety. Tsy vao izao no nahenona fanararota-pahefana sy herisetra ataona mpitandro ny filaminana teto amintsika. Mbola mitsoy ary vao mainka mihamafy ary izany hatramin'izao. Miorooro ny mponina, aiza ho aiza ny tompon'andraikitra manoloana izany. Efa nisy niarany sazy ve? Nisy tohiny ve ny fanadihadiana samy onona fotsiny amin'ny hoe efa nisokatra izany? Dia ny fanadihadiana iny ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no netiko nanakatona indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao. Nanaraka izany sy hatramin'ny farany sy atony mahazatra moa dia ny fandaharana Ona Marina sy ny fandaharana Global News no arainao avy hatrany sy aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa no hanarainao ny horonan-tsary mitohy mitondra ny lohateny hoe Glisy saison 4 épisode 11 et 12 le milieu du siècle io kosa ny lohateny ny horonan-tsary iny amin'izeo. Atolotry ny MBS sao anao amin'ity androany ity ny tena kosa mame fotoananao ho amin'ny raha-pitso indray avelo maro tompoko.